أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رألا سنبابنا تنفنون الإسلام ومالديا نرساديسك تسكا ماكاسكا آنيزان سوادكا ننفنبينا نامنا إيوامني منديدنا أناو أمتياندوانتي ديمبولا وتويزنا إزان سنجي tantara kely zay voarakitra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim no entintsika hanombonan zany. Allah Subhanahu wa ta'ala mitantara ao anatin'ny suratul Munafiqun zay miteny izy manao hoe rehefa tonga ozy izy eo am-pialanaina ny olona anankiray dia mangataka feim-potoana amin'ny tompo Allah Subhanahu wa ta'ala mba niaina ny ety ambony tany mba hamoaka an'izany soadaka izany. Hoy Allah Subhanahu wa ta'ala manao hoe wa anfiqu مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Tinenni Allah Subhanahu wa ta'ala avao ny ampahankarena aminareo mialohan'ny tonga ny tsirairay aminareo eo am-pialanaina ka iteny izy amin'izay fotoan'izay manao hoe tompo ome feim-potoana kely zay iaina ety ambony tany mba hamoako an'ireo harenako ho lasa soadaka na fanomezana na fanampina an'izany manodidina izany. Io dia teny masina io dia mampieritreritra ary ireo manampahaizana amin'ny finoana Islam mametraka fanontaniana mihitsy manao hoe fa maninona rehefa eo am-pialanaina ny olona anankiray mangataka feim-potoana fanampy ny aina eto ambony tany mba ahafahany mamoaka an'ireo ampahankarena mba ahafahany manampy ny manodidina. Fa maninona tsy nangataka hoe aleo zay iverina kely mba afako manao solat, aleo zay iverina kely mba afako manao an'izany hajj zany, aleo zay iverina kely mba afako manao fifehezana, aleo zay iverina kely mba afako manao zavatra anankiray. Fa maninona hoe andeha amoaka fanampina na ihany koa soadaka no zavatra takiny sy angatany amin'ny tompo Allah Subhanahu wa ta'ala. Ireo mampahaizana ihany no mamaly an'izany hoe mangataka an'izany ny olombelona no ny halebiazany izany soadaka na ihany koa valisoa lehibe azon'olona mifamoana sy mifanampina an'izany manodidina izany. Andaotsika amin'ity androan'ity haka ireo teboka maromaro izay valisoa azon'ny olona anankiray amin'ny fanampiny manodidina indrindra ny famoana an'izany soadaka izany. Voalohany voalazan'ireo manampahaizana hoe as-sadaqatu tudfi'u ghadaba ar-rabb. Ny fanampinao ny namanao, ny famoana soadaka dia nisany mamono ny hatezerany tompo Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka ho anao izay mety nanao fahotana kely, ka ho anao izay mety nanao zavatra mahatezitra any tompo Allah, mahasositra ny tompo Allah, mety hanitonga tompo Allah nasazy anao dia mamoa soadaka anao fa zay no hamono na ihany koa hanala ny hatezerany tompo Allah Subhanahu wa ta'ala. Ny faharoa as-sadaqatu tamhu al-khati'a. Ny famoana soadaka sy ny fanampinao ny namanao dia mamafa ny fahotana izay ataonao. Raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam tsy misy olona eto ambony tany mahasaha miteny mahasaha mikapoka tratra miteny fa izy tsy mbola nanotany Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka rehefa sendra nanotany tompo Allah Subhanahu wa ta'ala nao dia ampanarao soadaka izany mba hamafanao an'izany fahotana zany. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam mbola miteny ihany amin'ny hadisy hafa wa atbi'u sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ary ampanaraonareo asa soa ny fahotana zay vitanareo hangamba hamafa an'le haratsina ny asa soa zay vitanareo. Midika zany fa ny famoana soadaka fanampinao ny namanao dia mamafa ny fahotana izay mety ho vitanao. Fahatelo annal mutasaddiq fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Ny olona mpanampy ny namany mpamoaka soadaka dia hipetraka na hialokaloka ao ambaniny izany halokaloka ny izany soadaka zay nataony izany. Ary amin'ny hadisy hafa mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny manao hoe misy olona anankifito zay ahazo haloka ny Allah Subhanahu wa ta'ala amin'ny andro zay tsy misy aloka afa-tsy haloka ny Allah Subhanahu wa ta'ala dia ny andro fitsarana izany. Satria rehefa tonga ny andro fitsarana, rehefa tonga andro farany dia io masoandro hitantsika io midina 1 mètre amin'ny lohantsika
ka amin'izany fotoana zany dia tsemboka daholo ny olombelona ary arakaraka ny fahotana zay vitanao no marendrika anao ao anatin'izany hatsemboana zany ka amin'izay fotoana zay de misy olona anankifito azo anoka tsy azon'izany masoandro 1 mètre eo amin'ny lohan'izany ray amin'izy ireo de ny olona namoaka soadaka nanampy ny namany tamin'ny tanany droity nefa ny tanany gauche tsy nahafantatra an'izany hoe ipaminany sallallahu alayhi wa sallam ny tiany tenenina hoe tsy nahafatana an'izany de naferiny eny fa hatramin'ireo olona akaiky azy tsy nahalala hoe nanampy olona izy tsy tamin'ny firariana fa tamin'ny fo madio izany rehetrarehetra izany. Ny teboka manaraka fahaefatra dia anna fi sadaka dawaun lil amrad, ny famoana soadaka ny fanampinao ny namana famoanao ny ampahankarenao dia manasitrana ny aretin'ny vatana izay mianjady aminao. Ho anao zay misy aretina, ho anao zay marary, ho anao zay mety efa tsy misy tsony fanantenana amin'ny fahasitranana zany de mezana mamoaka soadaka manampy ny olona fa wallahi tompo Allah subhanahu wa ta'ala paminao sallallahu alaihi wasallam tsy mba mandainga fa tsy maintsy ho sitrana anao amin'izay fotoana izay satria atsika mako indraindray rehefa tratran'izany aretina zany dia any amin'ny hôpitaly no vonjentsika voalohany, rehefa tratrana aretina dia andeha amin'ny dokotera vonjentsika voalohany. Ny finoana islam tsy manakana an'izany saingy mialohany andehanao iny amin'ny dokotera mba mamoa soadaka anao fa izany no tena garantie mahasitrana anao araka ny voalaza ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ny fahadimy dia dawaun lil amrad nafsiya, ny famoana soadaka sy ny fanampinanao anao dia anisany manalefaka ny fonao raha ohatra ka sendra mafoanao tsy mare intsony ny fananarana tsy laitra mibalam-pananarana ara-pinoana intsony nao de mamoana zany soadaka zany fa alemy ny fonao ary manampe ireo kamboty araka ny voalaza ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Fa enina dia ny olona zay mamoaka soadaka dia andefasany Allah subhanahu wa ta'ala spécial reo anjely ety ambony tany isanandro mangataka doantsara amin'izy ireo ka miteny izany anjely zany ori tompo Allah, ny olona mpamoaka soadaka, ny olona mpanampy ny namana dia ombeo ampitomboy ny harenin'izy ireo, ampiroboroboy ny harenin'izy ireo ary valavalao ny hareny mba hitombo avoeny satria manampy ny mpiarabelona amin'ny izany olona izany. Ny manaraka an'izany ny fahafito dia izay olona zatra manampy ny namana de tsy mba miena ny fananana zay eo am-pelatana. Mieritreritra mako atsika hoe rehefa anao nanampy ny namanao nanampy an'izany namoaka volanao de hoe miena ny volanao na mevitsy na ny maikely zany arenanao zany tsy raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam. Ary anao mamoaka rarizato dia hovaliny Allah subhanahu wa ta'ala ho dimanjato izany, mamoaka arivo ariary na hovaliny Allah 10,000 ariary, mamoaka ray alina na hovaliny Allah 10 alina izany. Anao za matahotra satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam miteny amin'ny hadith ma nakasat malun min sadaka, tsy mampiena ny harena ny famoanao an'izany sadaka izany. Fasivy dia anna sadaka dalilun ala sidqil iman, tadio izy fa ny famoana soadaka dia anisany proof manambara fa olona manampinoana anao, proof manambara fa anao dia olona manana ny maizy azy ary tena pino islam na satria tena mpaminany sallallahu alayhi wa sallam as-sadaka burhanun, ny famoana soadaka dia proof mivaingana mahapino islamu anao. Fasivy dia as-sadaka khairun mimma yuhda lil mayit, ny famoana soadaka na ny soadaka dia anisany cadeau lehibe tsara indrindra omenao ndreo olona izay efa maty satria amin'ny finoana islam rehefa maty ny olona anankiray dia mitsahatra ny asa rehetra zay ataony afa tsy misy ampany amin'ireo asa ka ny fandefasanao soadaka indrindra fampisakafonao olona na ihany koa fanoloranao izany maty zany ny rano fisotro madio ho an'ny manodidina fanamboaranao vovo amin'ny anaran'izany olona maty zany dia anisany zava-dehibe zany eo anatrany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ka ny soadaka ny zavatra tsara indrindra atolotrao ho an'ireo matyntsika. Tsy misy amintsika tsy misy havana efa maty fa efa samy manana zany avokoa tsika ka tsara ny manolotra soadaka ho azy ireo amin'izao fotoana izao. Farany dia as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tasuddu 70 baba min as-su fi dunya,
ny famoana soadaka ny fanampiana ny namana dia anisan'ny manakana na manala aloha ireo asaloha maro samihafa, manala ny fasahiranana maro samihafa ary manakana ny haratsiana miisa fitopolo zay tokony ho avy aminao dia sakanany zany satria ninampy ny namanao anao dia ampiny tompo amin'ny masom-panontahana amin'izany rehetrarehetra zany. Zay ngamba ny fahasoavana folo azontsika amin'ny famoana soadaka sy fanampiana ny namana ka ho antsika rehetra anatin'ity volana Ramadan ty azadino no manampy ny namanao fa zay no mety hampiroborobo ny fifehezanao, hampiroborobo ihany koa ny fahasoavana azonao eo anatrehan'ny tompo amin'ny masom-panontahana. Zay no fandaharantsika tamin'ity androany ty. Isorako no nanaraka an'izany hatranaty androany ka hatramin'izao fiafaran'izao. Iteniko dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.